revana malala fifaliana trano no azontsika miona toy zao a azontsika miainy tenin'andriamanitra mandray fampianarana tsara koa mofinaina izy meny tompo atsika ty ho aminareo voantso an' jesosy kristy manan'andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana afy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen. Alakamisy 10 aprily 2022 vanjinantsika aloha hevitra hoe mpandresy ny tompo andeha riavana idera sy akarazan'andriamanitra isika. Arivo eo Andriamanitra fa mialiko aminao aho, hoy izao ny amin'ny Jehova, tomboka ianao, tsy misy soa ananako azo oharina aminao. Ary ny amin'ny olona masina ambony tany, ireo ny olona tsara laza isitrako indrindra. Ho be ny fahoriana izay manova an'Andriamanitra hatakalo ny hafa. Tsy mba natitra ny fanatitra ahidina aho, ary tsy mba ho tonoany molotry ny anarany. Jehova ny anjara lova sy kapokako, enao no mampaharitra ny anjarako. Amen. Sini Maria
dia hivavaka isika. Randriamanitra be famindram-po misaotra anao zay fa ny fahasoavanao natozao anay, ka afaka mivelona amin'ny teninao, afaka mivelona amin'ny finoana anao zay, mideranao zay, mankalaza anao zay, mankasiraka sy mevonahitra ianarinao masina zay fa mendrika anao loatra zany. Tompo, mpanotsy zay dia mamindra fo aminay, mamelany erika ifinoa ny fahadisoanay. Fa ny fananao masina zay andraisinay ny teninao mitondra fahendrenao anay, ho fiainanay, fampandresy ny Andriamanitra ay. Minaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny tianyity ry havana malala dia ho hitanao ao amin'ny epistely nosoratan'i Paoly ny Romanina 9 ka ny 1:1 ka hatramin'ny 4:30 no vakiana amintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ro lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Randriamanitra momba antsika izy no tohatra antsika, izay tsy niaro ny zanany lafa natolo ny hamonjy antsika rehetra izy. Tsy mena antsika miaraka amin'ny maimam-pona koa va ny zavatra rehetra. Izy no ampangan'olom-bafidin'Andriamanitra, Andriamanitra manamarina azy. Izy no manameloka, Kristy Jesosy efa maty, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanankavan'Andriamanitra ary mifono ao antsika. Izy no nasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fa aoriana va, sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra, araka ny voasoratra hoe, fa noho ny aminao na amonoana anay mandrakariva, toy ny ondro vononana fijeranay. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ao aminao trano ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Mofinaina ny vakiana tamintsika teo Romanina 9 1:30 epistely nosoratan'i Paoly ny amin'ny famonjen'i Kristy ny mino azy, miatomboka amin'izao fiainana izao ary mbola tanterahany mandrakizay. Ilay Andriamanitra fitiavana ry havana dia izao momba antsika mandrakariva. Izany ilay Andriamanitra fitiavana momba antsika mandrakariva. Hoy ny 1:30 Randriamanitra momba antsika, izy no natohatra antsika. Tsy misy afaka hitsangana manangana ady anohitra ny tanjona izay joroany rehefa Andriamanitra ny momba azy. Sasatra ihany ny mpanenjika ny olom-bohositra. Tena zava-dehibe ny tokony meny Jesosy hoe ino izao momba anareo mandrakariva. Manana Andriamanitra miasa, mpiaro, mpamindra fo, be fitiavana isika ry havana. Ny zanany sy ny asan'ny tanany dia adidiny ihany, tsy avela ny ady rery na inona mitranga. Izany ry havana ny tena ambarany ten'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra fitiavana dia izao koa manome antsika maimam-pona ny zavatra rehetra. Izany ry havana. Andriamanitra dia manolotra ampitiavana, manome maimam-pona amin'ny fahasoavana nomezany an'izany. Tsy miankina amin'ny ezaka ataontsika izany, toy na nomezany zanany lahatokana hamonjy antsika, dia manome antsika maimam-pona ny zavatra rehetra ny Tompo. Inona ny anjara antsika? Mandray ampitiavana sy maneho fankasitrahana sy voninahitra ho azy. Ilay Andriamanitra fitiavana, izao koa ry havana, manamarina sy mihazona antsika. Izany,
izy no manameloka, izy no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Tsy misy afaka anameloka atsika, manampisory vavy sika ry havana dia Jesosy Kristy tompo. Izy no mpanamarina antsika, tsy arefesina, tsy takatry ny saina, tsy misy fetra ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Izany ny azona antsika na eo aza ireo tranga samihafa miseho. Ary zava-dehibe ry havana zonao mandresy miaino izany indray, hiatrehanao ny ady hatrehana, fa ho mpandresy tahaka azy ianao amin'izany no ilay Andriamanitra fitiavana. Raisy izany ho voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra ny hamofinaina nomenao anay izay maneho fa ilay Andriamanitra fitiavana dia izao momba mandrakariva, mamemem-pona ny zavatra rehetra ary manamarina sy miazona ihany koa ny mpanompony. Tompo, mivavaka aminao izay ho an'ny asa fanompoana ny andrenao tsiraray ho amin'izany, mba efa be amin'ny asa ny entsonao, hanana faharetana sy fiaretana amin'izany ka haijoro vavy nombenao amin'ny fotoana rehetra. Mivavaka aminao izay mba nasisitranareo marary. Tompo, amparezo ireo manamanjo, toandro mareo solitolona sahirana. Hitahinao ny fiazakazanay koa amin'ny titolo andro ity indray, dia tahio ny firenenay. Nivavakay dia teo anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra, ilay mpamonjy, ilay fanampianatra koa nivavaka manao hoe: Akanay eo izay ny an-danitra, ho masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny helikay tahaka ny namelanay izay miloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isy fotoana ry havana nisodrana todrinao anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao, amba miampitra ny tavina aminao ny Jehovah ka miditra fo aminao, nanitra ny tavina aminao ny Jehovah ka mianao ny fiadanana. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen.